noho ny vaovao anatin'ny tontolon'ny fandrarana izay ihany moa isika rehefa aveo fa hijerentsika hatrany kosa aloha ny ara-politika mialohany anoizatsika an'izay misy candidat hirotsaka ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa Andriamatoa Nome Razaranaina izay candidat ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa nampafantatra ny laharam-pahamehany ary moa ny tenany androany fanamboarana lalàna mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka ary entina indrindra ampiroboroboana ny firenena izay no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ity candidat ity nomariany ihany koa moa nasiany fanamariana ihany koa ny tontolon'ny fandriam-pahalemana sy ny fampiroboroboana ny foto-drafitrasa ho amin'ny fampandrosoana. Tsy nisy fivoarana asa sampahitanana teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro Andriamatoa Nome Razaranaina candidat ao solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany raha nanazava ny antony na resy lahatra azy hirotsaka ho vidiana no hazavainy ary fa ny tanora manana ny lanjany eto amin'ny firenena dia avoasahana betsaka amin'ny tsy fananana asa toy ny tsy fahampian'ny fidiram-bola ny ray aman-dreny. Fotoana mba hijerevana fomba fanaovana politika vaovao mba hakany amin'ny fampandrosoana tena izy sy ny fampandrosoana maharitra ka zay nampatonga an'ileo hoe tsy mety tamiko le fitsoahana varam-pianarana tsoiny amin'ny teny vazaha hoe fuite de cerveau. Tena napakevitra ny tena koa efa taona maromaro mampianatra ao amin'ny anjerimanontolo amin'ny faculté de droit ny université ny Fianarantsoa nanapa-kevitra hoe aleo mba raisina misy mirona misy kokoa amin'ny fandraisana didy sy andraikitra amin'ny tanàna. Ny azo lasaina hoe ny teo ny omaly tsy miova ny fahafahan'ny vidy ny isambatan'olona eo raisiko ohatra ny renim-pianakaviana tsy anasa ny renim-pianakaviana mananasa fa zara fa mapiti-bola ao an-tokantrano manarak'izay eo ny raim-pianakaviana miasa fa azo lasaina koa hoe tsy zarizary ny fidiram-bola dia indrindra ny tanora tsy aniasa. Nanamafy ihany koa Andriamatoa Nome Razaranaina fa betsaka ireo sehatra atao laharam-pahamehana ho azy amin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana. Laharam-pahamehana dia fijerevana ny fahafahamvidy ny isambatan'olona ny asa ho an'ny tanora ny reny ny ray ao ihany koa ny resaka insécurité zay nahazo ny vahoaka malagasy tato ato marina dia marina tsy amin'ny tena ny solombavam-bahoaka no ahita solution na anina vaovao etika ampandry ny tany fandriam-pahalemana makany amin'ny fandriam-pahalemana tena izy fa kosa mba mieritreritra izay rapitso rafakapitso isy lalàna mba hanazava mazava tsara ny fandriam-pahalemana ao amin'ny tanàna ny Fianarantsoa sy eto Madagasikara. Mariana fampampianatra lalàna eny anivon'ny anjerimanontolon'ny Fianarantsoa moa Andriamatoa Nome Razaranaina.